Record FM mandolotra anao mandritra ity herinandro ity. Taolambalo ny Nendravela. Nosoratany Fetsiny Voary. Ravaka Ainarana Efitsona sy Naiza Aliva ary Zoma amin'ny rina no hanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatontosa miaro fi. Taolambalo ny Nendravela. Voalohany faiza ihany avy no mbola tsy tonga hatramin'izao efa mipaika ihany teny amin'ny 12 atoandro izay oran'ny fanomezanay mifanaiky anay anefa hoe tsy misy tary izany fa samy mezaka mitonga aloha ny vorony izany no mba manala ny fahanginan'ilay eto ronjiva mangina loatra koa angety itoeran'ity ary nahoana ary no ty amin'ity toeran'ity no ny fanomezana maninona ny tsy tany an-trano tena mahalany fanaka sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana ndry ansofoko ve ny lalo-dalovana sa ny eritreritro ny lasa lavitra loatra ohatra ny mandry feon'olona manakoako be azany nefa angeka tsy misy olona eto manodidina eto na iray azy mety feo sendra mandalo tao potitsofoko fotsiny ngamba sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana zahay indray le feo fa naveriny mety ho rija manao sangiratsy kosa ngamba ka tena voatorako ny vato kely ny lohako marina marary kay fa izy zao izy zao tsy malala fomba zao iza ndry to tsy misy mamaly akory aza manao sangiratsy lesy rija sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana amin'ny tenena fotsiny lesy lahy rija rehefa mampitahoatra aza manao feo anangatra ao ambadika eo zany lahy sahany fahafatesana tsy azo itsahana zao ny lalambeny maty andrea fa tsy andany andro amin'n'lahy eto ka ary aza manao fotoana amikotsony le ty raha ohatra ka anao sangiratsy oran'izao lahy sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana andraso aloha fa misy zavatra ambarako anao tsy andran'izay adalan'ny lahy eto arija lasa fa toy izao ny sangiratsy ny lahy ndry fa inona koa io lamba fotsy miantona amin'ny hazo da no hoe misy olona lasa nidina zany ao anaty rano ao sao dia mba hirija ihany azy nefa nge vo aingana teo izy mitoraka dia aizany dia ho tafidina ao anaty rano sady aleo hoe jerena akaiky io rambio oe to lamba paty lamba zazana foraka be zany lohako zany marina aiza no amin'ndrano tongotro reny lanitro aiza voty ary tongotro fa ho faty aty mariny sahany fahafatesana tsy azo itsahana sahany fahafatesana tsy azo itsahana aza malaka misoka anao fa mbola misy zavatra
tambarako anao e. Fa inona nefa namboaranao amiko e? Inona? Ary mipotrara angara olombelona ianao a. Aza manasy ny endrika any ambadibadika any e. Moa ve mba fantatrao aka? Iza moa fa tsy riza-panao sangy mahery? Diso ianao e. Mitady anga ianao. Ary inona nataonao ty amin'ny sahako a? Fanao fotoana amin'ny laly ity rija. Ary eto ny toerana ny fanomezantsika. Mahavaly azy ana amin'izay e. Mitady anga ho ahy ianao e. Dia inona nataonao ty amin'ny sahako a? Tena tsy feon'ny rija tokoa raha ny fahenoko an'izany feo zany. Dia iza nefa? Iza no manao sangy mahery? Fa iza ianao e? Iza? Za tsy fantatra lahy akory. Iza no naniraka ny laka atika? Tsy fantatro velively ianao. Ary fanao fotoana amin'ny rija no alehako eto. Fa iza moa ianao? Tazany io lamba miantona amin'ny hazo dia fantatrao ahy e. Lamba paty, lamban-drazana. Mazava. Ary ty toerana itsahan'ny tombotra toy ve mba fantatrao ka? Fantatro tsara. Ty toerana ty no antsoina hoe sahan'ny Endravelo. Mareny lahy. Sahan'ny fahafatesana lipety fa tsy zany lazainy vavalina zany a. Tanàna mangatsika be zany mamelaka tamaina zany. Fanina. Vonjeo e! Vonjeo! Eto amin'ilay toerana ny fanomezana akory. Eny mety tsy nandro kosa angamba ilay ry dia lasako. Dia efa dila loatra kosa angeny fotoana ny fanomezanay. Ary iza kosa ny torako izany? Marina tsy marary. Fizy zao tsy malala ny fomba izao e. Toa tsisy mamaly akory. Aza manao sangarasy le tsy rinjiva. Efa olon-dehibe ve ty dia mbola anao akisitrika ohatran'ny zazakely any a? Mivoaka ao fa aza mandany fotoana e. Olo ty rinjiva. Fa anao akavina velo ty no atao aty e. Mivoaly tsy tao anatin'ny bloky tao a. Kay mbola misy mitoraka ihany. Diso tafa oatra kosa zao sanganareo zao rinjiva. Mahasosotra mihitsy. Aleo amonjy ny fiarako dia oto fa tsy ara-dala amin'ilay eto ka. Tonona koa ngeny fiteka ny fiarako izany. Ny fitetako ty. Inona ry ny hevitra? Ny andro ty efa mandroso hariva ihany. Ato nefa tsisy fitaovana mikisana an'io akory. Aiza moa ilay findaiko teo?
aloha tsonjifa. Ino kosa fa nandray antso ka? Allô? 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 Samy fahafatesana miarabanao. Samy fahafatesana oly? Aza manany ihany le tsirinjiva. Samy fahafatesana tompoko miarabanao. Inona nataonao saika? Aza manany ihany rangatia. Tsy manany ihany ianao samy fahafatesana e. Vonona iresaka aminao zahay. Tapahako ty antso ty fa manirikiry ahy. Aza mbola tapahany e. Batray, tena tsy mety tapahana koa ty antso ty marina. Lany fotsiny fanako. Inona koa raha mahazo an'ity finday ty e? Tsy mba sady ve nefa voany ena nkeno novidiny e? Dia mbola tsy lany ihany ve le fahana-kely nampidiriko anakeo atoandro teo? Aza matahotra ianao fa tsy lany vetivety ty fahany ty e. Na mbola resaka eto hatramin'ny marain'andro ary tika tsy lany iny. Izy ianao dia inona nahatongavanao eto amin'ny samy fahafatesana tsy azo itsara? Atsipoko any rangaty finday ty fa mandreraka. Lao atsiponao azy ty dia tsy ho potika velively e. Satria injiva no iza ka? Satria izany lalambeny maty. Lalambeny maty? Aza dia mirediredy le tirinjiva. Ho tanteraka amin'ny lany zany raha zany ny irin'lay. Iza ho aty inona nahatongavanao eto amin'ny samy fahafatesana na? Saneny ravelo eto fa tsy samy fahafatesana le tsirinjiva. Lekiny an'lany. Misy tanana mangatsika be mahamelaka tama iny. Maharary mihitsy. Iny fa latsaka koa le findayako. Potika ny findayako e. Samy fahafatesana hoe? Samy fahafatesana tsy azo itsara. Samy fahafatesana tsy azo itsara. Tsy maintsy lona n'ilay kodiarana vaovao ty kodiarana noho ity dia miady eto fa ahita loza eto ka. Aiza le lakilehako teo moa? Tika. Aloha tao any rehefa miletika ihany zany masoandro zany. Fa iza moa ianao e? Dia iza no naniraka anao aty tovolahy? Fa iza koa ianao dia inona no nataony aty ka? Maninona ny tsy mipotra? Iza ho any naniraka anao akaty? Alefa taniny aty. Tsy misy anaiky ireo rebirebe ny lazana eto. Zahay kosa fa pipetaka tika. Mianatra mafy lotsy mamaly fanontaniana ngenareo zany e. Mitadinina. Ny tenako e. Dia ninona eto laka? Fanao fotoana amin'jivo. Tsy toerana fanaovana fotoana lety eto velomeny ana ny fiara dindalina mandeha. Aza manao tratry ny masanto miletika eto. Fony mystère koa ny zavaniseho ankeo atoandro iny a. Eny amin'ny sahan'ny Ravelo. Manangatra ve ny Ravelo sa fanahafy iny? Nefa ngeka feon-dehilahy ilay teo fa tsy feom-behivavy velively. Ary inona koa ary ny antony safidiana ny rijany toerana anaovana fotoana eo? Sahany fahafatesana hono fa tsy sahan'ny Ravelo. Zahay avomeny fa tena misy tokoa miangatra sy ny matoto. Mbola nanamafy ny lohako ihany koa ny ankeo hoe rija manao sangaratsy. Tena tsy netineno raha tsy nahita n'ilay lambabaty miantona teo amin'ny hazo. Dia avy eo ihany koa ilay felaka tamaina tamin'ny tanàna mangatsiaka. Tonga ihany ve rija tamin'iny fotoana iny e? Dia inona mba zavatra hita amin'ny tao? Fa iza koa ary zao mandondona amin'ny andro arivo zao. Dia zanatria ve ka tonga nanaraka nankaty hatrano ilay lambabaty teny an-tsaha. Aleo ranga
tsy mamoa aleo raha tonga dia atosiko ty felabe zany ndry tonsokatra ny varavarana ary zao mandeha ao an-dala tsara ao zao ire lamba paty teny atsavy za ihany lesyrynjiva oe fa maninona le ty manao sangratsy ohatran'izao ilaha marina tsy hanapaka lalanjara nareo nareo koa raha de efa kely aina olombelona nofa mandravy dia atahoranareo jereto nareo fa efa mivalo arika sady tsy amlahy tokoa le toerana fa misy inona indray ty andray aloha dia tsy tantaran'izay zavaniseho androany teny amin'ny sahan'ny Endravelo zany aleo hoe lamba isehony kely aloha mba hahita za rery ve niveriny lahita tolapaty aleo koa elahy mba ho velahany amin'ny tanàna mangatsika be tsy misy ninenina ka nahoana moa elany tsy tonga teny atsahan'ny Endravelo ankeo napetrapetraka elahy teny fotsiny zay tena tsy matotra mihitsy aloha nareo amin'ny 12 ve lesy ny fotoana dia amiray nareo mbola tsy mipotra ihany la ny andro teny fotsiny ny tenanay ny tenanay aza tonga nitady anareo teny tsy nahita anareo akorika zay mihitsy ny antony nandalovako aty antranonareo zao dia mbola sa mandainga ihany ve nareo rija sa mandainga hoe tonga teny tamin'ny 12 atoandro sa teny ihany fa nanao akinafinafina tonga teny tokoa fa teo amin'ny tamin'ny ray mahery 5 teo angamba nogadonako teo amin'ny sahan'ny Endravelo mialatsiny aloha tamin'ny fahatarany niezaka ny nanandratra ny fotoana ny fanomezantsika ihany fa saingy nisy fahasimbana ny fiarako dia voatery nandeha ny adanako eny fomba ny gasy tokoa ny mialatsiny rehefa misy fahadisoana ka inona ho ny zato atondrianareo fa ny andro tefa mandroso maizina ihany sady fandripalemana eto amintsika koa me ratsy raha teo ka sao dia efa nehatra mijalainy andalana eny nareo raha sy andalim-be ary so aloha zato dinika olo ty fa tsy milama hoana ary ny tany ety aza dia mampiorory lesyrynjiva tsy hoe mampiorory fa zava-misy le ty zany rija vao mary angely ty ary ny laza tamiko fa misy aloka fotsy be manalokaloka hono eny amin'ny lalana ambony avaratra eny andro alina io na andro atoandro dia isehony avokoa ka solaka aloka fotsy be Ever ready papakandray ny jiro apreta aloha le lampe de poche zay ary toa zarara mirehatra le izy tsy maninona zany fa leo aloha alefako ny radio fa mangina loatra dray nefa vao tamin'ny maraina daholo no fidianako pilina vaovao reo amin'ny manaraka ny pilina Ever Ready ihany tsy dino fa sady maharitra ny matanjaka ao ny 3 ampère le kely indrindra ny 2 ampère le be kokoa ary ny LR20 ny ngeza indrindra Ever Ready le pilina maharitra noho ny rehetra soa ho any resaka elahy fa efa mandroso alina ny andro aleo irisona ary ny tena voto atin'ny resaka fa ela be mainao anareo mba fantatra elahy morinjiva ny antony safidianako an'iny sahan'ny Endravelo iny fanaovantsika fotoana zany hoa tena tsy azoko veroko dia ho azavaiko amin'lary ny safidiako manokana io toerana io satria raha mitantaran'ny olona dia teo amin'ny toerana io no nafaty an'ny Endravelo ka tsara raha io nanaovantsika amin'ny raha lahadevitra mikasika amin'ny famonosan-damba ny taolambalo tsy hita velavy adaly ahoana taolambalo tsy hita ve lesy dia kasain'ny lahy ho finosin-damba ka zay tsy fahitana azy zay mihitsy le tsy no antony iresahana azy amin'ny toerana nahavery azy iny amin'izay ve hoe mitranga ho azy amin'ny lany tadiavina dia hipotra eo ny taolambalo ny Endravelo miraky langamba lesy zany rija ka raha niaraka ny finoan'ny taola ngely ty dia hoe ny firesahana n'ireny maty reny amin'ny toerana nandevenana azy no isehony aiza kosy mariny
Dia izay nanandramako iresahana azy eny amin'ny sahan'ny Endravelo. Fa mitady fatikangana ve lahy? Mitady loza? Mitady fahagagana? Dia ho tatiny lahy ve raha miseho endrika mivantana amin'ny lahy Ravelo efa maty? Tsy maniry ahita azy miseho endrika ny velona fa ny taolam-balo ny nofinosin-damba ny karohako. Tsy laisa loatra ngeny fa tongavany ao amiko ao isan'alina amin'ny nofy. Mitaraina hoe mangatsiaka fa finosy lamby dia naleoko nanapa-kevitra hitady izay teorana misy ny taolam-balony. Eny dia mino ary ve lahy fa tena ny Endravelo tokoa ny tonga nanindry mandry an'ny lahy tamin'ny nofy isan'alina? Mirary an'ny lahy mba ahita ny nofy efa hitako e. Ba inona daola nefa aloha no efa hitan'la tany anaty nofy tany? Naleo ty isako niresaka mikasika ny taolam-balony eny teo fa ho alina ihany ty ny androka. Eny toy izy. Tsika amin'ny rahalahy koa tsy misy zavatra tapaka tamin'ny ady hevitra. Eny hoa ka toy izany no resaka lahy. Manan-kevitra hoe maninona moa raha mitady an'ireny mpitaiza olona na mpanandro mpimasy mpiskidy ireny tsika hikarohana ny taolam-balony Endravelo mba mora kokoa ny fikarohana azy zany. Dia iza ny mpanandro hitany lahy fa tanteraka an'izany nofinofiny lahy zany? Tsy nofy zany Rindriva, finoana mihitsy aza. I Kiakaradona no efa malaza mahery tanàna. Mahay angeny mpitaiza olona iny rano tantarany ary azy. Ka ome ohatra ray amin'ireo fahagagana efa vitany hoe aloha mba ahafahako mandrefy ny tena fahaizany. Eny olona tsara ary. Misy maty hoe tamin'iny faritra Ambodisaina iny ka ny fanjany reto vatandela teo an-tanàna ny lanjanon-drazana ho aleviny eny am-pasany. Ny angavy mafy ireo fianakavian'ny maty fa tsy nisy nanao ny olona e. Nahita hevitra raha matoa vatany maty ka nitady an'ny Kiakaradona mpanandro. Tsotra kely ny nataon'ny Kiakaradona. Tsy navela nofinosin-damba ny razana fa ny akanjo fanaony maty ihany no nasinina mpitafiana azy. Natsangany andeha tongotra eny amin'ny fasana ny maty teo am-pandriana ka nandeha tongotra nanatitra ny vatany nakeny amin'ny fasana. Gaga reto mpandevina nanaraka azy nakeny amin'ny fasana. Miaiky amin'ny fahaizan'ny Kiakaradona ny teo an-tanàna e. Dia tena nandeha tongotra tokoa ve ny maty nanatitra ny vatany nakeny amin'ny fasany? Izany onko. Ary tena nampiaiky volana ihany koa zany ny fahaizan'ny Kiakaradona raha izany koa. Ka raha izany no izy mipotra avy ao anaty tany efenany tao ihany koa zany ny taolam-balony Endravelo raha asiana karohana. Tena mino an'izany Tsy andrasako fotoana intsony ty Rindriva fa raha pisoana dia hamonjy azy vao maraina be ao an-tranony. Ary iza ty izany mamovaravaranao zany? Fa iza tokoa ty? Iza Everready, les fils match nono rehetra. Vous a présenté Record FM nanolotra anao teo taolam-balony Endravelo. Nosoratany Fihetsiny Voary. Afaka Enarana Efitsonina Sinaiza Aliva ary Zoma amin'ny rina no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatontosa miaro fi. taolam-balony Endravelo. Hitoeram-pitso. Andro faharoa. Tena reraky ny asa zany. Tsapako fizana daholo samy vatako rehetra izany. Rovinaraka indrery ary fomba hisy mpanotrotra. Rita ve? Ary mba hita ihany ara vele taolam-balony Endravelo reny lazainy tamiko hoe tsy hita izay toerana misy ny levenana iny. Mandoro
Mody nazoana ho zao reniny izao isan'alina amin'ny alalan'ny nofo hoe fimosilamy za fa mangatsiaka. Tena misy tokoa ve izany hoe fa na maty manindry maty mivelona amin'ny alalan'ny nofo izany? So kosa resaka efa rarisaina raha fanjinihako azy. Maty ve dia ilaza mivelona hoe tafio-lamba fa mangatsiaka? Amin'io koa mbola hoe tadiafo ny tolam-baloko. Dia iny koa ilay rehetra fa mipopopo miaina tsy miaina varatra mitady. Mahagaga nefa dia tsy rototra akory ny jifa. Nefa dia hoe ry ny tambarana izao. Rehefa mifiry ara aloha izao, za aty dia tsy mety mahita toro mihitsy. Ahoe, efa miraika amby 10 alina. Tena aleo hiezaka ny hitady toromaso na tsy ahita aza ka. Oe, tena saika diniko. Aiza indray moa ilay telefonako teo? Tika. Aleo aloha andefasana mesazy rehetra. Tafandrimandry dia manofisa mamy malalako. Zay ka, iny falaza. Azy aloha finoana amin'izay ty jiro ty fa manelingelina izay hitana toromaso mihitsy. Iary. Oay, Fonjeo! Aloka fotsy be. Aza manatona eto mpandrina eto anao fa matahotra. Aza matahotra fa tsy mihinanao ay. Aza manatona azy tompoko. Matahotra ho aza fa aza manatona. Fa nanao ratsy angahy ianao matahotra ka? Sia. Tsy nanao ratsy fa matahotra anao fotsiny. Matahotra nendrika sy mipozinao fotsy ambony ambany. Matahotra ny feonao manakoako be. Fanontaniana vitsivitsy no apetrako aminao ka aleo arako ny tokony izy ary. Aza mandainga fa fantatro Eny ary tompoko. Moa ve fantatro aloha za miresaka aminao tika? Tsy fantatro ianao tompoko. Ianao ve mahafantatra ny antony isehoko aminao? Tsia. Izy ianao? Tsisy voavalinao izay fanontaniana apetrako. Andeha aloha dia eritrereto izay fanontaniana napetrako izay. Atao vendohan-draharaha ny taolam-balon'ny Nendravelo. Mahonena loatra ny reniko. Mitaraina mangatsika foana izy amin'ny alalan'ny nofy. Ty famosan-damba azy ty zao ny valom-babena ataoko aminy. Aleo dodonina ny varavaran'ny Kiakaradony. Rich, mandro ozy masina. Vai varavara dia asorony kiraro fa tany masina nitsahanao. Saotra Kiakaradona. Azo toerana ianao dia pinjeo ery amin'ny zoro ferarazana fa torana sazanao. Olona teraka tamin'ny vitana lamady ianao ka torana amin'ny fanandrifony vitanao. Nasao ny atindehanao fa mihaino masina. Ny tontolo ifandraisan'ny velona sy ny maty no atongavako. Mazava fa amin'ny sandambany taolam-balon'ny maty. Zay indrindra Kiakaradona. Ny famonosan-damba ny taolam-balon'ny Nendravelo ka hitady ny taolam-balon'ny Nendravelo izay tsy hita no atondihako aty aminao. Dray. Zany la izay le kely naka taolam-balon'ny Nendravelo.
Nahoana ny aty amiko ny tadiavan'ilay kely azy? Safatra atra'ilay kely namaky fasana isan'ny taolam-baly aho. Tsy azonao ilay resaka Rikakiradona. Fa ahoana? Efa taonany maro izay no nahafaty an'ny Endravelo nefa tsy hitany fianakaviany sy ny zanany izay toerana nilevenany. Ka mino ny fahaizanao ary Rikakiradona fa ianao no mety ahita izay toerana ilevenany izay. Ka amboary tsara ilay fomba filazan'ilay kely azy fa tsy mety. Aza vao tsara ohatr'izay. Samy manana ny fandraisany azy ny olona. Miala tsiny rehefa minambara aza misy latsaka. Aza atao fanao ampisisa. Azoko ny tian'ilay kely ambara. Eny tompoko. Ikariko ny toerana misy an'ny taolam-baliny Endravelo ny tadiavan'ilay kely aho. Aza matahatra fa vitany masina izany. Fa mila vola be atao asina. Zay vola tadiavinao dia omeko Rikakiradona. Ka raha iteny hoe vola vidina avion. Tsy vita kosa izany Rikakiradona. Na ho tapitra amidy aza ve ny fananako rehetra atratran'izany vola lasainao izany? Fa izay tsy fanambakana reno atao e. Aza matahatra ianao fa tsy ampandohanao vola mihoatra ny fananananao ahy. Aleo aloha tsotsika mifanahy eto amin'ity tany itsahantsika ity. Akipeo mason'ilay kely dia miondre. Efa pare Rikakiradona ao. Eny ary. Rifana ny lavalotany. Zorony efatra sy ny masina rehetra. Misy ny maty dia misy ny velona. Misy ny hita dia misy ny very. Misy ny malala mangatseka dia misy ny malala mafana. Misy ny mpitady dia misy ny tadiavina. Zay rehetra izay ny antony antsoina ianareo. Inona ny angatanareo aminay fa omenay ary? Izany miteny izany. Izy izany dia aizany tsy mipotra ho hitan'ny maso ka. Makina aloha ianao fa manapaka fifandraisana amin'ny fanahy. Hitady ny very no angatanay aminao ry fanahy. Iza ny very? Taolam-baliny Endravelo. Ka sody ho tovolahy io nakazika. Ahoana hoe ry fanahy? Soelahy ilay tiany nakazy e? Tsy re tompoko. Za aza no mitady azoko io. Apetrao ny asana ho an'ny fanahy fa be famalina ianao e. Vola 1,000 ariary. Alavo izay asa izay Rita. Petra tao ambony satroka eto. Fanakaiza le vola napetrako teo? To nanjavona. Fa iza nakazy teo e? Za ihany nalaiko satria nomenahy. Mazana. Efa voarenareo ny asa ary fanaka. Angataka ny tokony angatanay say. Mialohan'ny anaovanareo ny fangatana dia mila mametraka vola 2,400 ianareo atao asina indray. Apetrao izay Ritra mba ho aso fangatana. Ka indray ary ny asina ho anareo e. Tena nanjavona indray ilay vola napetrako teo. Ary izy ity izany lakiloso ka izay tonga tsy hita, izay tonga tsy hita. Mahazo moatra soa fangatana ve izay ry fanasa tsy? Soa ary zato izy. Tsotra ny fangatana ay. Atoroy anay ry fanasa toerana misy ny taolam-baliny Endravelo. Piasany amony lambazy mahatsiroa zana sy fianakaviany. Ho sarotra ny fandidiana. Ho sarotra izany Rikakiradona. Fa mbola mitakinina indray ianao ry fanao. Mbola kely nge izay asana napetrako izay ry le kely. Fa tsy dia vola loatra nefa natao hoe asana. Fa inona tompoko? Sorona ka. Fa sorona toy inona ka? Elana atao sorona hitadiavana ny taolam-baliny Endravelo. Za ve lo atao sorona? Anapahana kely ny akakely lahy alatsa-dra. Ay, tsy maninona re tompoko. Tsy maninona. Raha izy ary ho tapahana. Ity re tompoko. Tapaka ny tanako e. Mandeha raha be. Zao no izy a. Eny tompoko. Efa tanteraka ny zavatra nangatanay taminao ka mahazo mody ianao. Ho tonga n'indro mandehanao any amin'ny fotoana tsy ampoizina.
io fotoana io no ilazana iny toerana misy ny taolam-balon'ny Andravelo. Misaotra mialoha re tompoko. Efa mazava amin'ilay kely tao izay ndresaka ny fanahy. Ngavo miverina ty raha mbola misy mazava. Eny ka mandra-piona anao rikakiradono. Mandra-piona ilay kely dia mahatazy tadiaviny. Ny zavany hoalina iny savy hoe nanofy dia izy ary ny aloka fotsy be tonga nametra-panontaniana tamiko iny sa angatry ny Andravelo ve nefa tena feon-dehilahy fa tsy feom-behivavy ka na hoe mety ny Andravelo maka feon-dehilahy kosa angamba. Fa magaga dia injiva tsy mba rototra amin'ny fikarohana ny taolam-balon'ny Andravelo akory. Ohatrany hoe riza ihany ny popopo miana tsiny miana varatra. Ary mba nanahoana tokoa ary ny diandrita tany amin'ny kakiradono izay. Izany kosa riza fa tonga ka aleo aloha voainaingana ny vavahady fa te handreny vovoetiny avy any Ka manahoana hono izany malalako izany. Nahita toro tsara alina. Rita, hoe ny tananao jereko? Fa hoana? Hoe, fanakaiza ny akikelinao avy? Mba ho porofo ny fitiavana andreniko nataon'izao ry ary. Tsy azoko. Fa porofo ny fitiavana andrenao ahoana fa tsy azoko e. Inona nahazo anao tany Rita? Tsy efa nambarako anao moa fa ho any amin'ny kakiradono. Dia mba ho sorona ho an'ny fananana napahana ny akikeliko. Maninona? Izany hoa. Dia nomenao ve? Nomeko tapahana ho sorona satria tiako ny reniko ry ary. Tiako hita ny taolam-balony. Ndray Rita, tena efa latsapaka tokoa ny fitiavanao andreninao raha toka ohatran'izany ka. Dia ahoana raha ozy izy njiva rahalanao mahita an'izao akikelinao tapaka izao e. Ohatrany hoe ianao rery mantsy ny mamono tena mitady ny taolam-balony ireny niteraka anareo amin'ny rahalahy fa njiva hitako ohatran'ny tsy rototra akory. Fa inona ny antony ry Rita? Na ny antony izany rehetrarehetra izany aza tsy fantatra akory ry ary. Ny zavatra tsikatotro dia tsy firaharainy an'izay resaka ataoko any mikasika ny taolam-balony iny. Izany ve? Lazainy aho fa manonofy mirediredy raha ny mikasika an'ity tanako tapaka ity indray dia mbola tsy fantany satria mbola tsy nihoany izay. Tamin'ny fotoana naingako any amin'ny kakiradono no nandalovako tany amin'ny farany dia tsy nihoana intsony izay taty aoriana. Fa tsy haiko izay mba fihetseham-pony ianao raha mahita an'ity akikeliko tapaka ity. Misy zavatra ohatran'ny mampiaza ho azy Rita. Inona ny zavatra mampiahy anao ry ary? Ny makasika ny taolam-balon'ny Andravelo ve? Nefa aleo aloha hitsanaza ny resaka izany ka. Fa hoana? Azava aminao miandalana eny ihany makasika an'izay. Dia ahoana ny tokony hainao amin'ny fitadiavana ny taolam-balony reninao aloha e. Inona ny nambaran'ny kakiradono anao tany? Mbola tsy nanambara n'inona aloha izy afa-tsy ny hoe ho avy ilaza ny toerana misy ny taolam-balony eny ny fanahy amin'ny fotoana tsy ampoizina. Dia miandry an'izay tsindramandry izay aza. Dia ataovy avo avy izany ny ondana ka nanofiko. Fa mba nofy toy inona ry izao izany? Tsy haiko, nofy izay tianao ohatra. Na ilay nofy efa mitsindrimandry ny fanahy na tsika roa miaraka amin'ny tosy eny amoron'izany. Izy roa
mitambatra mihitsy. Fa nahoana kosa Rita? Tsy ilay no faharoa ve aloha no tena manandanja? Manandanja tokoa ilay faharoa ary malalako fa samy manandanja amiko koa izy roa fitiavan-dreny sy fitiavan'olontiana. Eny ary misaotra kely Rita. Tonga ny fanahy. Fanahy? Vonona eny izay ambaranao satria efa nioalina ny fotoana ilazako ny toerana misy ny taolam-balon'ny Ravelry izay tadiavinao. Efa tanteraka daholo ihany koa ny asina izay nangatanay taminao dia miendrika ambary izany. Ka zao noho izy mihinanao ary fanahy? Zao dia zao ianao dia mirena. Miainga ianao dia tsy dio ilay toerana nionantsika indray mandeha iny. Sany fahafatesana tsy azo hitsahana ve? Sany fahafatesana tsy azo hitsahana. Sany fahafatesana tsy azo hitsahana. Ka maizimbe sady mangatsika be nge ao ivelany ao tsy te hafantatra ny marina nga ianao ka. Sa andro fotoana manaraka indray dia anao asina vaovao. Tsaroa fa raha dila amin'izao aly izao no andehananao eny amin'ny sany fahafatesana dia hitaky asina lafolafo kokoa ny fanahy. Ka aza ny andro fotoana ho lany ianao fa miainga. Arina tokoa rery fanahy dia eny amin'ny sany fahafatesana zao dia zao ka izany atsika aiza mamindrana ny tongotra amin'izao aiza mbe tsy hifankahitany zao. Ohatry ny hafahafa be ny izany tenako izany toa mandeha tongotra nefa tsy mipahitany izany. Ary tena vetivety azany dia tonga ety amin'ny sahany fahafatesana. Io indray izy io le lamba paty. Iny fahalasana nindina dia naka izy teo. Iny fanamonjy ny velatra eo amin'ilay dongo-tany kely apototry ny fano. Dongony inona reo sa hoe ao ilay toerana misy ny taolam-balona iny. Aleo hoe jerena iny. Lamban-drazana ary to tsy mety esorona koa ilay lamba fa mifikitra mafy be eo amin'ilay dongo-tany. Mavesatra be izy izany ka. Mavesatra misy. Tena tsy zaka ty ka. Rehefa hitanao izay ny toerana misy ny taolam-balon'ny Ravelry ka mandehany ianao miverina any an-trano. Tandreo moa nefa ka tsy miverina any amin'ny kiakiradona. Eny ihany ny sehatra hahafahantsika miresaka. Rita Patray fanganareo mbola matoro maraina ihany weekend ny andro ve moa tsy mba makamaka iny ka nanahoana ny dianareo tany amin'ny kiakiradona namokatra? Rehefa miezaka le tsirinjiva dia mamokatra foana.
Zahay mihitsy zao natondiako aty amin'lahy. Efa misy vaovao tsara kosa zany a. Ka lazao ary izany fa efa te Andre mihitsy ny sofokako. Zao ary eno tsara vonona iaraka amiko eny amin'ny sahan'ny endra velivela. Sahan'ny endra velo? Eno a, vinona mataitra sy mampiova amin'ny volony lahy amin'izany e. Fandrenesako an'ilay anarana hoe sahan'ny endra velo ny tena nampirikototra. Fa inona nefa natao any? Ikariko any taolam-balon'ny endra velo izy. Ikariko any taolam-balon'ny endra velo? Fa any ve ny toerana natorin'ny kakradonanareo hoe misy ny taolam-balon'ny endra velo? Toa tsy mino aletsika. Ohatray. Toerana mahafinaritra be sady madio iny velo izy dia isan'izany. Sady toa tsy mahita fahasanana iray amin'iny fahatriny koa. Tsy misy afa-tsy ny dongo-tany indray no. Ka zay mihitsy. Eo amin'ny dongo-tany io mihitsy no misy ny taolam-balon'ny endra velo raha ny filazan'ny fanahy tamiko. Ny ady an'io dongo-tany io no hitadiavako anareo ka vonona ve nareo e? Tena hitan'ilay Karla ty ilay toerana misy ny taolam-balon'ny endra velo. Ary tena mahay tokoa izany kakratony izany a. Tena mahiratra matoa mahita ny miafina. Ao amin'io dongo-tany io tokoa moa izany nandevenan'ny papa azy 17 taona lasa zay. Ny antony tsy dia mazava amiko. Mbola vao 9 taona koa tamin'izany ka tsy nalala an'izay antony nandevenan'ny papa rery an'ny maman. Mba tadidiko nambarany ahy fotsiny dia hoe tsy reny niteraka aho ny endra velo fa hafa ny reny niteraka. Iza tokoa reny reny niteraka e. Lasa fisainana be nge nareo zany Ranjivy. Vonona nampy ahady ny taolam-balon'ny endra velo ve ho anareo? Toa saka tena tsa. Finna koa ty akanjo sanareo ty e. Sakanao sa fa io dongo-tany io no atahorako. Tsisy ninona fa tsy ny taolam-balon'ny endra velo ny eno aho e. Inona ary no atahoranareo? Inona ary no ataoko? Aleo rangahy andehanam-be nyritra ihany fa tsy misy atahoran'izany iny a. Nefa so ahita loza iny. Za mantsy nentan'ny papa nandevina azy teny tamin'iny fotoana iny. Dia tena voatahazoko tokoa moa izany ny tsy ambaratelo amin'ny papa e. Inona ihany ary mampiasa saina lalina ny Tinjivy ty? Matahotra taolam-balo ve sa matahotra dongo-tany? Sa kamo tsy tia hanampy atsotro izao fotsiny? Tonga amin'ilay tenin'ny ary tamiko hoe tsy tia asa saina amin'ny fikaroana ny taolam-balon'ny iny. Izy daholo ngamo izany ka. Ngamo iny tsy reny hitambarana no navela ho sary hery ny popipopi-karoko azo ka. Re toa lasa fisainana koa ty Ritsy. Mieritreritra ny antony tsy ahafahako manam-piasa ngamba. Aleo rangahy ampiana ihany izy ady ny taolam-balon'ny endra velo ka ahoana amin'izay ny fanapahan-kevitra reo e? Tsarovy anefa reny hitambarantsika amin'ny rahalahy io fa tsy reniko rery. Eny marina aloha zany. Izany manana didy amin'ny fikaroana ny taolam-balony lahy. Tsy mbola nandany fanampiany lahy nge Ridge e. Ary inona moa no mampirahalahy antsika ireo lahy ka hifanary amin'ny sahatra ohatran'izao. Ka amfiry izy zany ary aloha. Eny dia misaotra milohan'ny lahy aloha e. Eo amin'ny 12 atoandro eo. Io ny miakatra ny andro ka moretsona ny fanahy milevina amin'io faritra manodidina io. 12 atoandro? Oay. Ora ohatran'izany ihany koa nandevenan'ny papa azy. Tena mampiahiahy izy ty ka. Rija 12 atoandro? Eno a. Ora vavy io Rija. Fa ahoana ny ilazany lahan'izany fa hoe ora afaka? Ora mampiahiahy? Tsy azoko mihitsy. Efa izay mihitsy no ora nolazain'ny fanahy ediana azy tao ka izay no arahany. Ay, dia ajainy izany ko. Eny izay dia raha pitsony tatao vovonana izany ny fotoana. Aza dino a.
latsaka folo zao. Efa kely sisa dia higadona le ora etiana ny taolam-balon'ny Endravelo. Inona reny zava iseho eto anio Ka efa vonina tsara ve larin-jiva hiady an'io tongontany io? Somary mafimafy izy io raha ny fijery anazy ka mila herintsandro tsara. Efa vonina matotonga aty ka. Ay zany le angady isoroana an'ireto bozaka sy zava-maniry amin'ny tongontany reto Oka aloha fa mbola tsy vita ny fombafomba rehetra. Ohatray mbola misy joro kely koa angia atao mialohan'ny angadiana azy fa tsy tonga dia kapohana manta be avy hatrany. Mbola lasaka 2 minitra koa zao. Rahana toka kely alohan'ny tany mialohan'ny ediana azy. Mba miseho mahalala fomba tany kely ity. Arahana daholo zao fombafomba rehetra zao. Ka ataovy ary zato joro ny lafa efa mipaika ihany ity ny 12 taona. Nendravelo voraka ny lohako marina. Voraka inona sy dia taony rehetra. Ana koa tia mampangovotra anareo ty. Le fanononanareo an'ilay anarana teo no nampivoraka ny lohako. Ao tohizo Nendravelo tongo ty ny fotoana aminosina lamba ny taolam-balonao ka aza atao manao sarotra ny fediana azy. Nendravelo iny kosa ny toka rosaka eo anareo fanamoniny eto amin'ity faritra ity. Vita zay. Raiso amin'izay ny angady dia atombony asa rinjiva. Ao ary lahy aloha soroako ny bozaka sy fanomaniry ao an-tongontany io Ary tena tsy voatomboky ny angady eny ty fanotoy izany fa mila famaky Zany ve? Aiza ry ty le famaky kapana n'ity fanoty moramora ihany aloha tsy tsoina ena fa mbola hoe ty vao vita Zao no mampalaky azy Ary ino ty? Fa misy inona? Oay voalavo be ny tao ambanin'le bozaka. Ohatra voalavo be ohatran'ny zinga 2 litatra. Ka nosakora nga nareo tika. Voalavo ve dia atahorana? Ao toy izy miasa. Rehetra ahoana misy zavatra hafahafa mihitsy zany eto amin'ity tongontany ity matoa misy voalavo be ohatran'ireny. Aiza koa nisy an'izany mafy koa raha ngahy izany ka nandray ary ty lavaka be ty. Fa ahoana? To lava biby mba sereo kosa aloha raha noho an'ity fiadiny ty tsony Rija. Tena tsy lasy ty Rija. Ty ataovindray aloha. Fa reraka sady koa nga nareo zany eto ty aloha indray naovako azy. Ary to lava biby tena tsy efako kosa rangaty fa aleko atsanina. Njiva filonareo ra hijery fa zavatra inona tena le lava biby zao zany nahita koa elahy zany ko. Inona koa ty mampime anareo io jereo ty lava biby be ty. Ary mety biby lehibe mihitsy ny ao biby ny ao biby dia sanatry ka efa lanin'ny biby lava taona taolambalo mamao tsy mitombony zany Rija. Fa ahoana ka? Taolambalo ve ho ataon'ny biby inona amin'ilay? Eny marina tokoa izany voalazany lahy zany. Dia mety misy biby lava zany miara-mipetraka amin'ny taolambalo mamao. Ohatrany tsy ho vitako ny ady an'ity fa andao ody rinjiva ka. Tena mody tokoa no mety amin'izao ka. Dia aleo lesy mivenana amin'ny kiarkiradona mijery hoe inona ny hevitra amin'izao dia hoe inona koa ny fanafany. Eny ka ahoron-daola ireo lamban-drazan'ireo dia eto mody any milany. Tandre misoa rovitra fa mbola hoentina miverina aty amin'ny fotoana manaraka ireo
Za kosa aloha Rija tsy hitondra an'ireto lamban-drazany reto diany amiko ka matray. Aleo ny angatsy ny baramina no entiko moty fa hoento mody any aminareo ny lamban-drazany. Fahadidirany ireny ny tranonayko. Ty eny tsy maninona fa aleo entiko reto lamban-drazany reto ary. Lamba ny vidiko lafo be reto ka tsy tiako simba koa. Dia hoento mody zany lamban-drazanareo tsy maintsy mandalo any amin'ny tiakaradona indray zany raha pisy vao maraina be amantatra ny antony lava biby io tsinona ndray ary zany ny vola olany any amin'ny tiakaradona raha pisy. Aleo fa anontaniako mikasika ny sy farisihana mikaraka ny talambaliny endravelo. Ho hitako eo ny antony. Raha mijery ny endrik'izy amin'iralahy dia tena tsy misy itovizana mihitsy reto nefa dia hoe piraitam-po. Aleo aloha mety jerena ihany. Tsy hiary ve ty tamin'ny manatony ty? Tsy mahita ve izany sa minitsy mijery? Aleo tsotsona rangaha. Iary Iary. Oay, Njiva. Miala tsiny fa be bebe ilay olona mifamezivezy dia saika tsy hitako ianao teo. Tsy maninona ka? Miantsena? Tsy etsena fa misy dialy kely. Misy kesika tao ary nakaiza ho ary Rita no ohatrany tsy hita tato ato Ahoana koa zany fanontaniana petraka ao amiko zany aiza moa Rija rahalahiko no mipetraka fa tsy any aminao ka nahoana moa no lazainao fa tsy hita sao dia nirikiry ary ianao ry ary. Mba vazivazy reny indry Njiva fa hono nareo lahy reto ve tena mpirala tokoa ohatrany hoe tsy misy endrika itovizana mihitsy nareo lahy na kely azako. Inona daholo koa ary zany fanontaniana petraka ao zany fa misy intérêt anao ve aloha zany? Ahoana moa tsy misy intérêt waka olo tika ngery izy ary Njiva ka tsy raro ny vera mba tokony halalanareo tsara teo koa fa anatin'ny fianakaviam-be misy anareo. Tikiala kely ty ngamba mitapitapy mbola tsy misy ninninina akory vita dia efa samy laza amiko za dia ianao fa efa tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-be ka oviana hono no nandraisana anao isan'ny fianakaviam-benay fa tsy mba niatsika an'izany akory nefa zany rahalahy ny Rija sa ninina tsy nasaina. Angamo zany dia hoe mila lanonana be zero ihany dia mahavita an'izany. Efa vita fa ianao ny tary dia efa natao atsokosoko tany zany ka maninona moa? Ka tsy mbola ofisialy zany raha nikonokonononareo samy rery tamiko alatra ane zany raha amiko noho izany tsy mbola fianakaviam-benay ianao fa aza dia miteniteny foana ry ary ndray kosa ry Njiva tena tsy hitako izay fomba isikirany antony mahatonga Njiva ty tsy risika amin'ny fikaroana ny taolam-balon-dreny mihitsy izy nefa tia maranitra be aleo fa dia tava-kevitra fandray tika izany tsy laza eo. Njiva fa inona tokoa moa zany no nahafaty andreninareo sy Rija? Fa inona mihitsy ary ny tadiaviny kalikely ty aleo fa valiko arak'izay tadiaviny fa polisy anga ianao no manao ankity ohatra ny anontaniany daholo ane ny vie privé an'olona ary to mailo ankity izy jereo fa lasa mailomailo ohatrany fetsy tanao ratsy angamo tika sarotra kety tiany io fa nanao eloka be vava nga hoa ianao no ohatrany matahotra polisy misy ratsy milamima aleo malina ihany le tsy alary Njiva ohatra ny hafahafa nge ty ary ty soka pitsongo ty ho fatana eo ny aferan'ny lasionga tsy alafon'izay tolam-balony endravelo izay amin'ny onga aloha zao ny masona
Ny olo-marina toanay izany hoa tsy mba matahotra polisy izany. Sa mijoro amin'ny marina sy mitsiny. Ny hafahafa fisainana toanareo angano matahotra an'izany ko. Olo-marina? So atao le venam-bola ny fanindratsy atao koa loza miantona. Ny kianjany tsy hanaovandratsy no ny kilalao mbola oely. Mba mianatry ny mandahatra ho am-pitenenana angenao izany mandehana metsena fa sao dia taro ny sakafon-drizy. Izay fa mandram-peona any amin'ny rijany Eny ary dia mba mitondra koa matavy. Masinina reo fanahy. Ty tazako tamamindra miadanao agatiritsy. Inona hoe zany atondeny. Ijery makasika ny lavabiby eo amin'ilay dongo tamy misy taolambaliny Andravelo. Sarotry ty raha ty ozy reo fanahy. Ino fanandondona. Odry Kiakradona. Odry Kiakradona. Tonga dia maditsoana ary le kely ataova fombafomba dia mahazo torana. Ery anjoro firarazana ataka ny mazatra ela mipetraka. Eny tompoko. Aso reo mikamanitra stoka maherana ovatsika ny antso fanahy. Misaotra ry Kiakradona. Ho masina hatrany any eny fanahy. Aso ny deika se tafa. Toy an'le fikaroana ny taolambalany Andravelo natondriako eto. Tonga dia masafa. Le lavabiby eo amin'ilay dongo-tany. Eny tompoko. Efa hita amin'ny fanahy io. Biby lava mpiambina ny taolambalo. Azo atahorana mihitsy fa tsy aninanareo. Ajao fotsiny izay fombafomba rehetra fanao. Dia reto misy fanafody ampiasainareo. Ino reto ry Kiakradona? Reny to kikakazo potipoty tany. Tony ny antsoina hoe fandravatoana. Fandravatoana? Fandravan'ny sakana rehetrarehetra. Mandeha tsakasandavana izay rehetra ataonao eny amin'ny samy fahafatesana tsy azo itsahana. Trao fampiasa azy. Eno tsara. Eny tompoko. Arotsaka anaty tavoahangy misy rano iray litatra ity. Tsara loatra eo. Eny tompoko. Tavoahangy madio soratra eo aloha fa toiso ry Kiakradona. Asiana vola ridimy anatiny. Dia asiana ladransy tanin-drava. Dia tsy firamanitra kely mba tsy ho simba. Rehefa vitsy se dia ampiasao. Ka ampiasaina toy inona aloha? Rehefa tonga eny amin'ny lotorany edinan'ilay taolambalonareo dia misy toy impito. Ka ny andony fa fito farany. Miazakazaka impito manodidina ny dongo-tany ianao sady manonona hoe fandravasakana. Impitiko io ny tononona. Aza matahotra ianao tsy misy ataonay latsaka tany na dia ray aza. Fa ny fiodinany eo amin'ilay dongo-tany zao ny tena olanako. Inona ny olona sy amin'iny? Sarotra ho anahy mantsy izany hoe sady mamafy rano izany miazakazaka no manonona hoe fandravasakana. Tsy maintsy misy ray latsaka ny amin'ireo ry Kiakradona. Na le isa fito ny tsy ampina mety ohatra kely koa azako. Dia miazakazaka miadana ary le kely tia. Jere se tsara ny anaovako azy. Fandravasakana. Sady mitsambikimbiky nataka zao. Aleo kely ary aloha mba ho averiko. Fandravasakana. Efa mety tsara ka. Saika mba nazoko mena se dia taterao Eny ary fa dia mangadadalana ary miverena aloha. Adino ny aso tanana. Iny tokoa ny saika adiniko. Ka ohatrina moa izy teo. 3 ariary ihany le kely tia. Dia mitondra asiny. Dia mitombo asina koa nareo
Rita ve? Rita nefa teo efa lasa namonjy ny efitrano fisakafoana. Izay kosa efa nijanona ka. Aleo rangaha tsy irenao mihitsy fa ohatran'ny manifikirika. Dray, fa ino n'izao rivotra be izao e? Iary Oay, izay indray. Fa inona indray no ataonao aty e? Tonga andray aho nytany anao ka valeo ara-dalàna izay fanontaniana apetrako. Miaino anao ah? No tsara. Efa azonao saina ve ny antony mahatonga ny jiva miaona aminao foana rehefa miakatra eny an-tsena? Tsy tsy fantatro felifely tompoko. Inona indray ny toetra tsikaritra ao aminy rehefa miresaka nareo ka? Tsy fantatro ny antony fa miezaka mamantatra. Arao maso tsara ary ny jiva. Eny tompoko. Ary makaiza izy teo. Tsy amin'ny alokalokeso ry Njiva fa mbola tsy ampy amin'ny 12 taona ange izao. Efa nolazaiko taminareo teo hoe tsy azo idinany ihany raha mbola latsaka na mihoatra ny ora na dia 2 minitra ary ohatran'ny tena sarotra ane izany Ridge. Amin'ny fomba ahoana ary mahatongavantsika eny amin'ny 12 katroka? Izay ny voalazan'ny Kiakaradona dia arahany. Makina hoe aloha. Barinareo ve izany feo izany? Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Misy feo manakoako be eo amin'ilay toerana. Nefa no lehatrika. Efa reko matetika ane izany. Toa izany ny feo rehantsika amin'ny raha lako. Izay ny no antony hijanonana eto aloha e. Iny ny entin-drivotra manidina iny. To lamba-paty? Ie, lamba-paty. Io fa navelatra ny eo amin'ilay tongontany isantsika mihitsy ny tia. Inona indray izao no anton'izao? Tena ho sarotra indray ny analan'io lamba-paty eo amin'ny tongontany io ka ve tsy fikitra mafy be amin'ny tongontany io e? Mety hoe sakana ny tsy hidina indray ngambontsika. Na zany aza efa nitondra fandravasakana tsika. Tsisy atahorana io. Dia hidina eny ve? Ie. Mariny ty raha ho raikitra. Tsy maintsy hidina ny eny io ry Njiva. Iandro fotoana hafa indray izany. Efa mipaika koa tia ny oraka andao e. Ay, ka ataovy ary le fombafomba fa mandeha ny ora e. Mila irosoana amin'ny fombafomba aloha dia ampiasainy ty fandravasakany ty. Dia misotro impito dia any andony fa fito farany. Misotro? Misotro impito. Hoeto makaty ary. Impito moa izy teo? Ie, impito. Ray, roa, telo, efatra, 5, 6. Any etapindony fa fito farany masina. Anjarako indray izao. Isa, voa, 3, 4, 5, 6. Masina nareo. Fandravasakana. Inona moa ilay atao teo? Io mididina impito ny tongontany. Aleo atomboka.
Fandravasakana, 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 fandravasakana. Inona ary ty ataony Ritsy ty? Nareo ve adaly? Olo ty Ritsa? Vita iantso fanahy amin'ny leviny eto indray zao. Fanaray, fanaroa, fanatelo. Ataonao inona aloha zay? Mitady anay nganareo? Nahoana mifoazonao zay? Ajanao ny rangaha ty fa tsy lasa. Miantsoantso foana nareo. Ka zay no fomba fanaoko. Misy zavatra dininareo nefa nifanahitsonareo. Oay, le toka le tirin-jiva no adino dia inona natao amin'izany? Mandehanareo moa fa tsy omena mihitsy ny taolam-balony Endravelo rehefa tsy misy toka eto. Saotra re tompoko. Saotra re tompoko. Maraindray nisy zandry le kely nisy inona indray? Tena tsy nahamokatra indray nidirika Karadona. Aona ry le kely tia? Nadiny toko izay mirahalahy dia nasain'ny fanahy iverinako. Zay ny atongavako eto aminao. Dia ahoana indray ny mahakasika an'izay? Miandry laka misy 7 volana indray nareo vao mahazo midinako. Zany ve? Andray vao misy andro fanandrefy ny vitanareo. Mbola ho ela indray zandry ka Karadonako. Fa tsisy andro tsara ve alohany io e? Hay, misy tokoa ka. Ay, saika tsy ho fanandrefy ny vitanareo. Dia tsy mety, miandrasa. Oay, le fandravasakana ve mbola azo ampiasaina amin'izany sa efa lany ny hery? Ny fandravasakana mbola azonao ampiasaina ihany. Eto zany dia tsy misy fanafodimenanao androany satria toka nadinonareo tamin'iny. Ay, misaotra ry Karadona. Dia mbola miverina makaty ve zay mialohan'ny hidinany eny sa? Inona tsy ao moa ny tokony mbola iverenanareo ty e? Fandravasakana mbola miasa tsara ny heriny. Ny andro hidinanareo eny efa fantatrao. Manatanteraka sisa. Ay kosa, mbola misy adino ka. Inona zany? Zao jerena. Mba jere kely ry Karadona ny mikasika ny njiva iny. Hide, akapoben-javatra zany lazainy se zany fa tonga dia ataovy amitsipri iny. Ina jerena, totrany ve samy miafina taony? Miafina taony re ry Karadona. Ay, voray mpanazary mahakasika an'izay. Vola 7 ariary ny sara mijery azay. Dia ampio vola 7 ariary. Ay, reto ary ny asa tananareo e, masina. Fanaraiky, fanaroa, fanatelo. Misy tovolahy tsy nahoenjivy ty. Rahalahy ty tovolahy manatrika ty. Ina zavatra fenon'izy ero mpanazary. Mbola tsy voavaly eto zany. Asevy mivery ny tovolahy amin'ny laka misy 7 fanandrify amin'ny vintany. Masiny ianao ry fanahy. Rese tsara izay Rija. Iny tompoko. Zany hoe tsy maintsy mivery ny eto indray aho zany amin'ny laka misy 7. Raha tia fantatra miafinao amin'ny jiva rahalahy se, mahazo tsy miverina ihany koa ka. Iny ary fa dia misaotra ry Karadona. Andava mahazo mandeha amin'izay ary ianao e? Farany sisa tompoko. Inona indray? Mikasika an'ilay lambapaty ka. Anina lambapaty? Mety tombona ve fa io lambapaty miseho aminao io foana ny lamba natafan'ireo olona nandevina ny Endravelo? Azo inona ka.
tsara ny tinjiry tietseny dia rehefa tia tamin'ity indray ny ianao raha misy zavatra konkono amin'ity mihitsy rangaha inona loatra ary aleo eo ny dia tsoina Jiva ary ty ve manara-maso amin'izay rehetra rehako toa isaky ny hoany amin'ny ongy dia tazako ity foana izy so ary ka efa fantan'ilay tetika sy ongy amin'ny amarotana ny taolam-balon'ny Endravelo tsy izany ve izy anara-maso ary minitsy mijery mihitsy izy zao sa manao be marevina Jiva mba jereo ny lalana iary ary metsena foana angenareo zany mitovy ihany tsikako nareo koa asa tazana ety foana reza aloha matavy zay anga mihinana an'ireny olona metsena ve dia tsy hitondra matavy kosa ka nanahoana aloha ny fikaloana ny taolam-balon'ny Endravelo efa mba misy azo tenaina ihany ve izy ao karoana miadana ohatrany hoe tsy rototra kory angenareo zany Ranjiva tsy dia misy tokony mahamaika any amin'izany re ny toerana misy ny taolam-balo efa hita ny famonosan-damba sisa dia inona ary zao mba hevitra Ranjiva raha hita soa tsara io taolam-balon'ny Endravelo io inona ohatra mba tanjonao ny andresa mantsy dia ny amindra ny toerana azy ihany ny vinavinaingo ny anandray aloha dia ny amarotana azo lasa vola ary inona hoy sady mampime anao sany tanjon'ny rizaralanao ve izy hoe afindra toerana ko ho fonosin-damba re tena meny tokoa ve rija fa mbola ao ny taolam-balon'ny Endravelo tsy azoko mihitsy ny tianao ambara ianao ihany inge teo ny laza fa azo antoka ny toerana misy ny taolam-balon'ny Endravelo izay aloha nefa zao indray ianao manontany hoe tena azo antoka ve ka misy lava biby zay nge ao amin'ilay dongontany dia maninona ka so dia efa lany biby tokoa sara aloha ny taolam-balon'ny Endraveloko fa ohatrany ahoana ny abean'izany lavaka izany Ranjiva lehibe ihany aloha le izy tsy mana-tena ny ahita ny taolam-balon'ny Endravelo ao tsony ary ohatray zany ve Ranjiva way fa rendresaka tetisika andao aloha iara-etsina dia toizana ndresaka tsy afaky ny ara-ody aminao aloha ry ary fa mbola misy dia alehako etsika no misaraka eny ary misy ketrika taon'tinjivo ty mihitsy ho any aleo fa rahako masy lalaka lehan'ity mandram-piona Ranjiva dia mampamangy any amin'ny rijany azy aloha raha namaso amin'izay fialena somary misitrisitrika ihany ndray sao dia tazany efa tify ary ve hiary teo iny kosa fa tifika tonga dia ity sapanana ity no vonjena tia misapanana makany amin'ny onga fitaina tsara aloha ny fanarahana dia ataony action anjavina tsy ho ela ny taolam-balon'ny Endravelo hiala mainao elahy rika ino fa namonjy an'ilay sapanana iray lehibe way zao moa misy zany mandeha mako izy zany ka ela tsy ho araka ary mety afirako avina matomaka avy ohatran'iny izy iny fa lasa mitsofoka amin'ilay vila lehibe ary manao afera miaraka amin'ny mpanan-karena zany tiny dia aferana inona anao hiverina amin'izay fa hita iny rangahy ny averiny no fanatanterahana ny action sisa io ny
indrindra zao nefa ny olana ny feony tsy mikitra ny irery. Inona moa ny vavitako irery raha izany no hiady ny dongo-tany io? Avera nefa ity ka tsy maintsy elarery no anatanteraka azy. Ohatra ny anano sarotra ihany izy ity Toa valaka sady ny loko mieritreritra ny fomba natanterahana an'ity action ity. Hitako ny hevitra. Aleo aloha tanterahana ny famonosan-damban'ny Reniny Ravelo dia aorianan'izay tanterahana ny action. Amin'izay mantsy mora adina dia manara-davahana. Vita rangahy io afery io Ary aloha aloha toromaso manika. Indray tia ny asantsika amin'ny rahalahy ny jiva. Raha izy ity ka tsy efa fantelony izay tsika ny taty. Efa fantelony amin'izao mihitsy. Fa be herim-po ihany aloha elahy mitarika amin'ity fikarohana ny taolam-balon'ny Reniny Ravelo ity ka. Fa ahoana ka? Efa indrony sakana ny fanahy tsy ady iny isika fa mbola misisika ihany elahy. Raha ohatra izy efa ela ny natsaritra izy tiako. Izay mikiry hatramin'ny farany ihany letsy ny tafita. Ny alo ny reniko tsy maintsy voatafiko lamby. Ary ndao aloha atao indray ty fandravasakany ity. Ty ary dia sotroiny anjaranareo Ty zany moa rano sotro madio. Mangatsitsika kosa ka. Impito moa le izy teo? Impito. Manisa fitondray za. Isa roa telo efatra dimy enina. Masina ianao ry fandravasakana. Mety tsara. Fandravasakana ampiasao ny herinao. Isa roa telo efatra dimy enina. Masina ianao ry fandravasakana. Vita izay ny fandravasakana. Iantso ny herin'ny fanahy eto amin'ny manodidina indray zao. Ry fanahy, masina nareo mitetra ato amin'ity dongo-tany ity. Masina ny sahan'ny Reniny Ravelo. Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Tonga soa ianao ry fanahy. Ny taolam-balon'ny Reniny Ravelo. Ny taolam-balon'ny Reniny Ravelo. Ny taolam-balon'ny Reniny Ravelo. Voay le toka mahery ry njifa. Raha tsy adiniko any an-trano Aza dia mba manao sanga ratsy kosa letsy. Andraso hoe aloha. Ay tato ihany ka. Ay kosa. Ty efa natao ohatrany Reniny sadiko nareo. Efa mbifotra ny haikoko. Ary araka moramora eto amin'ity dongo-tany ity dia atomboka ny asa. Raiso amin'izay ny angady dia alefa ao. Vonona ka ifandimby sa ifandrembona? Aleo aloha mifandimby ihany ka. Zay reraka soloana. Ao ary. Alefa ary. Malemy kosa izy zany. Rehefa misy faritra nalavaka nge zany any amin'ny sisiny zany. Izy ty faritra mafimafy ty zany no faritra nalavaka. Eny tokoa. Eny faritra mafimafy eny tokoa ny faritra nalavaka. Azo antoka fa tokoa ny misy ny taolam-balon'ny Reniny Ravelo ka. Natondro salalalo mengy izy zany. Zay vao tadidiko fa lavaka lalimbe ny nandefena ny papahazo tokoa. Tonga dia ny finosony fotsiny fa tsy nasiany vatapaty.
lambandrazana ray no mba navorosany azy tato. Inona loatra re no antony namony papahazy. Za moa tamin'ireny nanaraka efa fotsiny fa tsy nalala ninona. Asa re inona ny mahazo anareo no lasa nangina tampoka teo e? So dia mba tokony soloko indray ary nareo ka. Tena izay mihitsy ngamba ka ohatra ny reraka zany. Tiany angady dia ataovindray aloha. Taty indray izy tia le lava biby dia mety izy biby lava hipetraka ve ato. Ohatra ny voraka koa ny lohako izany ka. Aloha adina moramora ihany. Inona koa ary no mahazo azy zany? Ohatra misy zavatra manindry mandehany ho any. Inona nefa? Endriky ny endravelo ve? So ary ka anangatra. Inona ary zany zavatra malemilemy vohitsako zany? Malemilemy malamalama. Inona koa reto vitsika be dia be reto? Njiva! Fa misy inona? Mba zereo nge reto vitsika be dia be atao anaty lavaka reto e? Inona ny dikan'izao? Ay zany apetsahany. Misy biby lava ao ambany ao matoa be vitsika be ohatran'izao. Ka inona ny hevitra re? Tohizana vety sa iverana amikakaradona indray ka? Efa manana an'le fandravasakana ve sika dia mbola iverina ninona indray e? Ao ary tohizanareo indray aloha e? Ao ary lahy no voankazo indray ka. Ohatray ahoana? Ino zany ho nahoana zany? Lavaka mangoboka be. Rija, ahoana e? Latsaka any ny angady. So ihany fa na ny alaka tsy latsaka tao. Tsisy ranotantsony ve? Ary tena lalim-be izy zany a. Aiza hoe le torsa? Aiza itsolovako azy? Ty. Ay. Indreo? Hitanareo ao e? Aiza hoe? Tolamandrazana. Efa io le tolambalo ry Njiva. Ndao hidinana any dia alaina. Dia iza no hidinarika azy ao e? Za aloha tsy hidinao fa andray ety ambony fotsiny ka. Mandeha nareo milatsaka ao. Aloha hidinako rehefa kanosako nareo e. Lalim-be koa izy zany a. Sady maizim-be tsy fakahitana. Hitany tsy fahita ao an-davaka ao lahy Rija marina. Lavaka maizina be io ve dia tsy mba hisy zavatra hafahafa? Efa ty le tolambalo fa raiso e. Aiza e? Ity e. Ary tena mavesatra be nga izy zany e. Ty ve zany ny endravelo? Dia raha matomasika be fony fahavelony. Raha zao moa ty no mitsinjaka. Maty Njiva. Voaray tsara ve? Voaray ka. Dia atao ao ny ty taolambalo ty Rija? Apetrao moramora ambony tsy ao e. Kenakena moramora ihany fa so misy mindraraka. Aiza nametrahana an'le lambandrazana? Jereo kely ao anaty kitapo ao. Ireto ka. Io sa mifaminosan-damba ny taolambalo ny endravelo amin'izay tsika zao a.
ao ray sara ty tao lambaly ty angatsy ampandizina kely aloha voafinosina kosa aza be vazovazy io lesy ary aloha atao tsotsotra ihany dia atao aiza indray zany no ametrahana nyty rehefa voafono atao aiza moa fa averinao ihany fa amin'ny fotoana manaraka voafindra toerana ko rehefa hita fa voafono lamba aloha dia zay ny zava-dehibe zay aloha ary aloha hidina any ambany andray aloha andray azy dia alefaso moramora ihany fa sao dia mihitsana ao alefaso fa efa volana ato ambany ato raisy tsara ary ino raitsy raitsy ao ma voaray zany tena tandremo ihany eno ao mafesatra be ty dia mekara am'izay nareo rehefa vitany ao zay aleo totorana am'izay dia ataovy tsara tototra aleo tsy dia atao be tototra fa mbola hodina ihany amin'ny famondrana toerana azy mba moramora ny fedina azy manko no anton'izany eny hevitra mety koa aloha zay rinjiva mbola ho asa be mantsy ny famondrana azy ty amin'ny toeran-kafako mora mity kely mihitsy raha ity ritsy ity ary ataoko ratsy toso ty mba amora ny fediko azy ato rehefa atsipany amin'ny onga marivosaina tsy aloha raha iritsy azo manina ny alimbe vao tonga nanao ana aloha izy tao vita ihany ve le famonosan-damba aleo aloha akaina kely fa tena reraka be ary rehefa aveo mitantarany zavanitranga rehetra tany fa ina indray zava-nisy tany rehetra mbola nandamoka indray angano ty ianareo aleo aloha mba isy faingo kely vao manazava fa nga tena ny asa be nareo izany no tena hita reraka be ty ritsy ny amafan'ny aso ihany fa ny fatahorana sy ny orooro koa nanampitrotrokako tsy azoko fa nga nanangatry ny endravelo sa ny aizina tsy mifankahitana tao andavaka ny tena nampiroro ary nampin'le fibatana ny tolambalon'ny endravelo mavesatra dia mavesatra mihitsika dia ahoana fahitanareo anazy tsy nisy banga ve sa ahoana le tolambalo tsisy very aloha na ray ary complet tsara vita soma tsara aloha iny ny famonosan-damba azy fa ny famondrana toerana azy indray zao no imasonako fa aiza ny toerana everinao amindrana azy rehetra mba efa vita dinika ireo amin'nyrahalahy tsara ve za ny fanapahan-kevitra ao izany ka kevitra avy aty amiko manokana aloha zay fa tsy haiko izay heviny njiva ngeka tsy mana ny eritreritra an'izay amindra toerana ny tolambalon'ny maman everiko ngamba fa iriandoasa iry no amindrana azy ka eny koa ny lovana petraka papa dia ahoana ary no mikasika ny fandaniana rehetra tokony fandanianao sy ny jiva ihany ange mahakasika an'izany rehetra ny famahanana olona ny fanamboaram-pasana sy ny sisa voampiantso azy ifandinika an'izay mihitsy atoatoka tena tsy zakako rereraka ny voalazanao tokoa ireo fandaniana rehetra amin'ny famondrana ny tolambalon'ny eny aloha aleo ary fa ifandinika amin'ny ara-pitsy dia hita eo ny fanapahan-keviny dia mety anaiky an'izany ve njifa ozy izy rehetra ka zay mihitsy ny fandiniana aminy tsy maintsy lanjainy zay adidy eo raha toa ka tsy anaiky izy fa efa misy masaka ve aloha fa tena nona koa ny azy zany ohatry andro efa mifiry alitiako asa na angatsika ary izay andrasy fa mikarakaraky vetivety ary
Ka inona ho nijadodindinika antsonareo ary izy roa kely roso sakafo aloha izy ry ary mbola lava mantsy ny diniketiko. Aza misairana kosa aloha nareo tonga dia izay dinika aroso. Aleo ary tonga dia aroso ny dinika fa ho arivo eto indray ny andro ka nahirana ny hodinareo amin'izao tsy fandriam-pahaleman'izao. Ndre fa dinika inona aloha izany? Toy an'ilay famonosan-damba ny taolam-balon'ny Ndravelo ihany ny dinika ifanaovantsika amin'ny rahalahy eto reny efa niresa-dresahako taminareo reny ihany moa fa ny fandaniana rehetra amin'ny famondrana ny taolam-balon'ny eny izany. Dia raha mizaka mantsy izy ity ka tokony fandiniana tsara. Tonga dia efa tany fa aza olakolaka. Mizara maromaro ny fandaniana rehetra amin'io. Ny famahanana olona, ny fanamboaram-pasana ary ny sisa tsy voalaza. Ireo no fampizarantsika. Ka ahoana ny hevitra lalo mikasika an'ireo fandaniana ireo? Tady raha ohatra ny rainy zava-lemena ny ela zany rizy. Fa ahoana ka? Everiny lahy ho zakan'ny olona anankiroa ny fitondrana an'ireo rehetra voatanisan'ny lahy ireo. Tena manasa tanana fa tsy mahavita. Zakona ny lahy. Désolé. Zany mba toetsain'ny lahy le Serinjifa. Reny tambarana ngely tiany ka nahoana no alefa ny lahy ho zakaiko rery ny fiatsoroana ny adika. Fa fanapahan-kevitra ve aloha nanao an'io moa tsy hevitrareo manokana. Fitao ny lahy, fitao. Tsy miditra amin'izany ny tenako angatadalana andeha fa resaka fandaniana andro ka ny etsony lahy. Zay fa mandra-peona Izako no andany vola amin'izay famonosany tamba ny taolam-balo any rangaty. Tony aza ny tokony avadika volako. Mahangatsika koa aloha zany alina izany sady maizimbe tsy fakahitana. Miaritra kely lesy alarin-jiva. Vola be reto raha lafo amin'ny ongo. So ihany aloha fa tokatokany toerany ka tsy dia be pahita. Mahangina tsara ihany koa. Tsy misy fombafomba atao intsony zany izy ity fa tonga dia asa avetsany. Aiza moa le angaty teo? Tieny. Mora tiana kosa aloha izy zany. Kely sisy ity ka ahoana nefa aloha ny fomba ampiakarana azy tato an-davaka tato? Tonga dia tsy fotsiny rangaha. Aleo akapahana tsara dia rehefa any ambony any. Isa, roa, telo. Tonga soma tsara. Fotsy be fa tamin'ny manatona aninona tia indray ianao Tonga naitranao fa tsy miambiny ianao. Varim-barina. Iambiny inona mora tompoko? Ny taolam-balon'ny Ndravelo. Ny taolam-balon'ny Ndravelo. Ny taolam-balon'ny Ndravelo. Fa maninona ny taolam-balon'ny Ndravelo? Tsy efa voafolo lamba izy. Voafolo lamba tokoa izy saingy nataonareo vonana. Mazava amiko re tompoko izany Mandalovy ianao ny atsahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana dia fantatrao ny marina. Atsahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana? Fa aiza ny toeran'izany?
Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Ka roa dia ho fantatra hoe Eny tompoko. Sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Fanahy, inona no antony isehonao? Miseho satria manao tandrevaka nareo e. Fa inona indray zava-niseho ry fanahy? Nitolam-balony eny Ravelo. Nitolam-balony eny Ravelo. Nitolam-balony eny Ravelo. Mba tsy dio ny toerana misy azy. Fa inona no mitranganika? Mandalova vao maraina any ianao dia alalany marina. Fa mifiry ary zao. Toa tsy mandro izany eritreritro izany fa any amin'ilay tolam-balony eny foana ka. Inona reny zava-mitrangany? Ary nakaiza sady ilay fanahy teo ka? Lasa sady ve? Ry fanahy! Ry fanahy! Tsisy mamaly akory fa reraka fotsiny. Aleo aloha atory. Ohatr'izany ny varavarako e. Ao, mandrosoa. Riza, sao ankehitriny izao ianao dia miomana andao anaraka. Fa ho aiza vao maraina ianao e? Ho hainao ny sahan'ny fahafatesana e. Sahan'ny fahafatesana hoe? Fa misy inona miseho any ka? Dia iza no nilazan'izany taminao? Ilay aloka fotsy be matety mpitranganiko. Matahotra ho eny dia ndao ianao eraka amiko izao dia izao ka. Iza ry izany aloka fotsy be lasainy ary izany? Tsy nanonona anarana ve izy? Fa inona daholo aloha no lazainy taminao e? Tsy misy azoko izay zavatra nambarany tamiko fa tsy ny hoe sahan'ny fahafatesana tsy azo itsahana. Dia nitolam-balony eny Ravelo koa ona. Nitolam-balony eny Ravelo e? Eno Zao dia izao ihany tsika dia nainga ho enika. Tsisy andraso mihitsy. Ny tolam-balony eny dia nakaiza ilay tolam-balo tato? Very ary neny very ny tolam-balony reniko e. Losa dia tena tsy ao very Riza. Very iharo malalako. Lasa ny mpangalatra ny tolam-balony reniko e. Iza loatra ny sahana nimbazimba ny razana toy izao e. Dia sanatria ve ka efa nivadika vola? Inona natao ry ary inona? Riza, aleo aloha moa dia mampandre anjiva e. Na izy koa ary izay mbola tsy mahalala ninona. Ka na ho fantany aza ve dia isahirana amin'izany izy? Tsara ny aza tsy hita ny tolam-balony eny mba tsy hitondrany adidy. Aleo moty fa tsy mandalo any.
Andray kosa rezy maninona nahoana ary ianao manana an'izany toe-tsaina izany e? Isany azy tsy mahalala izay zavatra mitranga aty akory ka mandalova any ianao raha mpandria azy any raha iriza tsy ho any velively mihitsy ny fahavazako azy tia manahiranako maka toerana mihitsy ary aloha ianao rehetra dia mangalaina fa ho tapaka lalan-dratsy fidiny amin'izao ianao ka mbola manana an'ireva lalànao ianao fa tsy hoe tsy manana akory ary andao andalo any dia hampandre mpitandro ny filaminana aloha ary tsy vahaolana izany mpitandro ny filaminana izany ry ary fandaniam-potoana fotsiny ka ina ndry ary ny vahaolana akoatra an'izay manantona ny kiakiradoana zao dia zao ihany dia hoany toko mahalala ny anaran'ny kiakiradoana izay nangalatra ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Tonga dia mandrosoanareo ary anakisa. Inona nataonareo say? Very ny taolam-balon'ny Nenirafelo ry kiakiradoana. Zany mihitsy ry kiakiradoana very. Very hoe taolam-balon'ny Nenirafelo ry tompoko. Anaovinanareo anaka. Nataonareo ratsy tototra ny taolam-balon'ny Nenirafelo ka mora tampangalatsy nangady azy. Ka hoe mbola ao afindra toeran-kafa ka izay no antony nanaovana azy marivo tototra ngery kiakiradoana. Satria loza ora midikely ianao razana mbola tsy fantatry izay fotoana amindrana azy dia natao ratsy tototra. Olona tsy lavitra anareo ihany naka ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Iza ry kiakiradoana? Iza marina. Ho fantatrareo eny ihany izy dia potra tsy kelikely ihany marina fa maharety. Ary mbola misy fanantenana ve ny ahitana an'izay taolam-balo izay ry kiakiradoana? Eo jerena masina ianao ry fanahy, masina ry fanahy. Taolam-balon'ny Nenirafelo ve mety mbola tena anao hita? Aleo fa tsy mamaly eo fanahy. Aleo verina ry fanahy, masina ianao ry fanahy, masina ry fanahy. Ny taolam-balon'ny Nenirafelo ve mbola tena anao hita? Ny taolam-balon'ny Nenirafelo, ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Lasao ry fanahy. Efa eny am-pelantanan'ny Sinoa. Aza maika ny afantatra ianao marary. Oka re tompoko. Oka izay fa marary. Nataon'ny lahy iza ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Nataon'ny lahy iza ny taolam-balon'ny Nenirafelo fa iza ho ahy ianao? Efa hoe nataon'ny lahy iza ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Efa namidiko re tompoko. Namidiny lahy tamin'izaka. Namidiko tamin'ny Sinoa. Vereny ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Vereny ny taolam-balon'ny Nenirafelo. Verina iza re tompoko? Asa ianao mahita amin'ny toerana izay nangalany lazy.
Rafelo, ny taolambaliny ny Rafelo, ny taolambaliny ny Rafelo. Dia indray ilay alika fotsy be fa miverina. Matahotra, inona reno atao an'ity ny taolambaliny ny Rafelo, ny taolambaliny ny Rafelo, ny taolambaliny ny Rafelo. Aza manantona fa matahotra. Mafy mihitsy laha ty efa hoe avy ireny ny taolambaliny ny Rafelo. Efa lafy tamin'ny sononge ho ahy. Tsy tia lalana zany ely avy ireny ny taolambaliny ny Rafelo. Mifona tompoko, mifona. Tsy ho hitako tsony ange zay fa mitady fahafatesana angalahy tsy mitady fahafatesana fa mbola teo velona ka avy ireny ny taolambaliny ny Rafelo. Aty ireny amin'ny sahan'ny fahafatesana omeko fotoany lamerenany lazy. Hoe ahoana tompoko? Tsy maintsy tonga lahy iny amin'ny sahan'ny fahafatesana ny taolambaliny ny Rafelo amin'ny alakamisy amin'ny valo alina. Mbola tsy tonga nilazan'ny olona nangalatra ny taolambaliny ny Rafelo ihany ange ny fanahy Izay ihany ary izany olona izany. Tena mahalasa saina tokoa efa tapa-bolana zay no naveriny taolambaliny ny Rafelo fa dia mbola tsy hita ihany izay nangalatra azy hatramin'izao. So dia tokony hiverina any amin'ny kiakiradoana ary tsika ny taolambaliny ny Rafelo, taolambaliny ny Rafelo, ny taolambaliny ny Rafelo. Fanahy ny taolambaliny ny Rafelo, ny taolambaliny ny Rafelo. Tonga avy eny amin'ny sahan'ny fahafatesana tsy azo hitsahanareo amin'ny alakamisy amin'ny valo ralina. Eny no amantaranareo ny olona izay nangalatra amin'ny taolambaliny ny Rafelo. Voaray tompoko. Voaray aza donona ny mitondra toka mahery ho asy ny tany eto hatrany ny fandravasakana dia efa adio ny mampandre anjiva. Fa nahoana izy no tsy hampandrenesana ary fanahy? Eno aho tompoko. Efa mahafantatra ny marina izy ka tsy hampandrenesiny tsonika. Mahalala masina. Mavesatra be ny izany taolambaliny ny Rafelo izany. Maro ny ty raha ho tonga keo eny amin'ny sahan'ny fahafatesana. Loza fa mifiry aloha izao. Oay, efa mifidy sasany. Atsasakady ny sisa dia hipaika ny amin'ny valo alina. Ho tonga keo eny amin'ny sahan'ny fahafatesana amin'ny valo alina ve ty? Dia inona ny sazy azo raha tsy ho tonga ko ara-potoana iny ty? Aleo toy izany miadana ihany aloha ka. Njivo efa latsaka 10 minitra izao ny amin'ny valo ralina. Kely sisan'ny fotoana ny fahanomezantsika dia gadona. Aingeny ianao fifamiandry anao ny fianakavian'ny ny Rafelo. Efa latsaka 10? Tsy ho tonga keo eny rety tompoko. Tady avy izay hevitra tongavany lazy eny nitondra azy tany amin'ny Sinoa lahy natanjakeriko rehefa amerina azy kanosa ny fahatongavany io eny amin'ny valo ralina ny fantatray. Eny re tompoko.
rehetra fefalatsaka 10 minitra ane zao ny amin'ny 7 alina ho tana fotoana ny fanomezana tamin'ny fanahytsika marina sady efa tia fantatra izay olona nangalatra ny taona ambaniny eny Ravelo manala moramora ihany fa malama ngeza ny lalan'izany raha minjera amin'izao dia vato ny raisina vato daholo no mitady eo ambany ao ka efa latsaka 4 minitra nge ho asisy eno hafa efa kaiky efa iselo misy le dongotany ketsy aingany ianao fa mafimafy 3 2 tonga toa ihanytsika riary tonga raha-potoana sady tsy latsaka ny tsy mahery miandry izay zava-miseho eto zany tsika ko oay hitanao ve iny alika fotsy be tamin'ny manantony iny rehetra zany iny fanaty tamin'ny manantony tika tia nambara inona ndray hono izy asa fa dia aleo andrasana izay lazainy nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo ary izy ty olona milaza zavatra ty oay izy iny rehetra reraka zany sahirana vao nahatonga nyty taolam-balony eny Ravelo ty teto nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo apetra moramora ambony laman-drazana izy njiva jiva an'izao nataon'la inona ny tolam-balony eny Ravelo nataon'la inona ao mifona izy roa kely mifona noho ny fitiavako vola makarena dia tena midy ny taolam-balony nahitana masoandro ka tsy reniko velively izy inona tsy reniko ary izay veverana izay no namarotako ny taolam-balony tamin'ny sono tsy renina tsy reniko io reny hafa niteraka dia rehefa tsy reniny lazany dia zimbazimaina ny asiny mifona izy roa kely mifona efa ny ikoatra ny ela nitoetranao rinjiva fantatro daholo angeny ataonao misy an'izany tokoa very avy dia tsy nambaranao efa zay rehetra zay rery ny mariny mifona dia ina ho no fanapahan-kevitra ao reza manoloana an'izao ianao mantsy izao ny tompo ny fanapahan-kevitra faraniko nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo anjaranay ny manafay azy fa ataonao inona oka re tompoko nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo manaraka ny maty ny sahazany lahy dia ho fatoko ve tia oka re tompoko nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo nitolam-balony eny Ravelo Tilla mahaitra noho ny rehetra vous a présenté Record FM nanolotra anao nandritra iny herinandro iny taolam-balony eny Ravelo nosoratany Fihetsiny Voary
afaka Ainarana Efitsonina sy naiza Aliva ary Zoma amin'ny rina no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatontosa Yarfi. Taolambalo ny Ravelona.